Alléluia. Mbola voninahit'Andriamanitra miafahana indray mitondra ny tenin'Andriamanitra eto. Misaotra n'Andriamanitra lehibe nomeny fotoana ahafahana manompo azy eto amin'ity toerana ity. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra eto toerana ihany koa izay name anjara ahafahana mitondra ny tenin'Andriamanitra ary ampanetretena lehibe nitondrana izany afatr'Andriamanitra izany. Maniry dia maniry amangy anao aneny tompo ary anao asa lehibe eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'izao fanarana n'Andriamanitra izao. Mba faly ve anao tonga eto? Za dia rehefa tonga ao amin'ny fiangonana anankiray dia tsy fantatro fa dia ohatra misy hafaliana be izany eo amin'ny fiainako ary dia tena miteny aho manao hoe soa ihany afa tonga eto. Ary rehefa tonga ao amin'ny fiangonana anankiray dia ajanoko ny zavatra rehetra, na misy trosy io, na problema io, na marary io, na misy hanina io, na tsisy hanina io, ninona zava-misy avelako any velany any zany. Fa ny ataoko rehefa tonga ato am-piangonana dia miteny aho hoe aiza ianao Andriamanitra, aiza ianao, te hiona aminao aho, te ahitanao, te atsampanao ato amin'ity fampony ity. Tsy fantatra ianao raha mba toy izany, fa raha tsy toy izany ianao dia mitonanao androany, sambatra ianao tonga eto. Ato amin'ny Baiboly eto dia misy teny ao tamin'ny andron'ny zanak'Israely rehefa nanota ny olona dia nanao toerana anankiray any ampovoatoerana lavitra be any ny Andriamanitra ho fanavotanaina ozy. Izay no nataony anarany. Raha avy namono olona ny olona na navy nanota dia tamin'izany ho toraham-bato izay nanota. Fa raha afaka manavitra ny tenanao ianao ka mahatratra ny toerana io dia tsy azo vonoina, voavela ny eloko ao. Fa tenanao koa androany, manana ny olanao ianao, manana ny zavatra manahirana ny sainao ianao, manana ny zavatra mampalahelo anao izay tsy mahafeno anao. Fa androany raha tonga ato ianao, voavela ny eloko ao. Ahita fanafahana lehibe ianao raha tena tonga ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa raha tonga fotsiny ianao hoe reraka ianao, malahelo ianao, miaina amin'ny fahazarana ianao, tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra ianao fa tsy niomana hiona amin'Andriamanitra dia tsisy ninona miova. Izay mangaga hoe mety ho variana ianao hoe maninona reny tsy mba miova mihitsy ny fiainako, maninona ny to tsy mba manana fahatsapana, maninona ny to tsy mba manana hery satria ianao tonga fotsiny fa tsy mikatsaka an'Andriamanitra. Izany zavatra mampatahotra indrindra eto ambonin'ny tany. Ndray mandeha nampiroroan'ny olona ozy ity lehilahy anankiray miala ianao eo amin'ny tsenanao io dia tonga ny fivondronana be dehibe miaraka amin'ny polisy, miaraka ny moreky analanay eo amin'ilay toerana dia niantso anahy mivadika, aiza ianao fa tonga eto ny fivondronana sy ny polisy ny moreky analantsika, fa ahoana hoe za naka entana tamin'io, tsy maintsy miala ontsika e. Dia zao nyteneniko anazy hoe andraso aho tonga eo. Rehefa tonga dia nanontaniako mivadika hoe fa ahoana, dia tena i président mihitsy no manalantsika, nefa président mba mandray an'ity any. Dia gaga hoe aloha any amin'ny président tonga tao dia fa ahoana président zany miala eto, zao ozy alalana ianao manomboka androany, ampanda miala eo ianao, ay ve lasa nandeha. Fa tao anatin'izay dia mifanena tamin'ny olona hoe nina fatony ozy niala teo reo, oroanaony reo, namidyony ny tsenan'ireo. Eniko indray dia miverina moramora, ahoana président tsy ianao ko namidinao, zao ny ampifantariko anao androany, tsy afaka ao eo. Ary ninona nataonao tsy afaka ao gaga izy. Eno ozy ity vaovao ity nalefa n'ilay radio kely dia tamin'iny izy vaovao ny teny manao hoe efa nanafatra emoregy
rokamy eo ny président ka hisambotra an'izay bevinany eo manakatsakana amin'ny fampandrosoana. Fa za nanana heritreritra tao anatin'ny saiko hoe za tsy nahita nitseny io raha tsy tamin'ny fitarian'Andriamanitra. Ny aingen'Andriamanitra dia nahita nitseny io. Dia ozy amy tsy miala io zany. Dia gaga izy nahitana ary ianao sy teo tsy matahotra mihitsy. Dia ozy hoe inona ho any atahorako fa zao no teneniko anao tsy afaka ao eo zany. Satria nahoana manana an'ilay mahery. Ianao dia manana fanahy azo ampiororoana. Miteny ianao hoe nahita an'izany zavatra any tsy natahotra, nahita aretina be tsy natahotra. Nisy fotoana nisy nandefa pozina tao amin'ny lavatra aminay, famaly tamin'ilay kozainko dia tezitra izy. Dia ozy izy hoe ho hitan'ny lahy zany manomboka androany. Fa za tsy naharala n'iny. Izy tia nialon'iny nandatsaka pozina tao amin'ilay lavatra. Fa nisy fanantena hoe mivavaha ianao. Dia ozy hoe hivavaka fa adiniko nefa mivavaka vavariana nanidinidy an'ilay lavatra any toa dia tsy tsaroko. Fa nerin'ny sotro rano dia nivoto ohatr'izao itendako io. Dia tonga ny fianakaviana marary ianao hoe za moa tsy dia tena mino an'ireny fanafodin'ny dokotera ireny. Tsy hoe za tsy miteny anao mianarana fa za tsy dia mba resy lahatra. Andao hoentina any amin'ny dokotera ianao hoe ianao ny mivaty eo hoe tsy afaka mihetsika io lohako io, tsy afaka mihodina ihany koa fa misiroko atao amin'ny atidoha, atao amin'ny foko, atao amin'ny lamosiko noho le herin'ilay pozina. Dia ozy ilay zaniko hoe tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera ianao ozy izy. Dia nentina tany amin'ny dokotera nitsindrona intelo. Dia ozy ilay dokotera hoe pozina ozy mahazo anao io. Fa zao ianao tsy maintsy hodidina. Dia tia ny taratasy hidiranao amin'ny asera. Fa raha tsy mididy ianao hianaka anatin'ny fonao io pozina io dia ho any amin'ny atidohanao dia ho faty ianao. Ary ny olona izay voan'izany ny ankamaroany dia maty daholo. Dia no tany an-trano dia ozy hoe ahoana moa no didiana vao mihetsika dia marary lisika raha hididy avy tsy ho faty. Dia nentaniko ny ankonako tamin'izany ny zanako mbola kelikely. Dia ozy mantsy an'zareo hoe tsy maintsy didiana hony fa raha tsy mididy dia hianaka ity pozina ity dia ho faty akila izy efa mivoto be ohatr'izao. Fa zao andaontsika hivavaka hiantso an'Andriamanitra. Fa raha mididy dia maty. Fa andao hiantso an'Andriamanitra tsika dia mivavaka ny alin'iny. Fa rehefa vita mivavaka andeha atory hitako le devoly. Ianao mety hoe mpamosavy na misavy ianao fa tokana mpaniraka andreny dia ny devoly. Dia rehefa hitako le devoly andeha hanodina nitendako nefa nitendako tsy azo ahodina dia nisamboriko tamin'ny anaran'i Jesosy, ny tany amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny afobenao ry Satana niaraka tamin'izay sitrana. Tsy nididy zao hitanao zao tsisy trasy nitendako. Misy any Andriamanitra e. Tsika tsy mivavaka amin'ny tsy fantatra fa mivavaka amin'ny fantatra. Nofoazan'Andriamanitra ianao tonga amin'izao fiangonana mpifazana lehibe izao. Ianao mety miteny kely ity fiangonana ity fa ny fampianarana ato lehibe. Mampisokatra amin'ny masom-panahinao izay tsy misy alokaloka manarinarina ary tsy misy fombafomba mandrebireby fa ahafahanao tena mionana amin'Andriamanitra mivantana. Ahitanao asa lehibe sy fahagagana lehibe sy fahasitranana lehibe raha mino ianao ka manamasina ny tenanao. Ozy ianao hoe ngamba ny rangahy io tsy mba manana olana. Za dia mahita olana. Ozy ny Baiboly hoe eto amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo ady, ahitanareo zava-tsarotra maro isan-karazany, fa eto koa nareo anoatra no mpandresy. Misy fotoana ndraindray mivadiko miteny ianao to tsy dia miasa saina mihitsy ka za hita ny hira foana. Za raha vao tsy mihira ao anatin'ny andro anankiray dia ny alina iny tafian'ny devoly reraka amin'ny foko. Dia za tsy mba manao zavatra zany hoe ampiferitrainana fa marina hoe misy ny olana. Fa ny ataoko dia mihira eny ambony tômôbilina mihira, anaty roplanina mihira, eny ambony sambo mihira, ao an-trano mihira, eny an-dalana mihira, anaty birao mihira. Indraindray raha variana eo dia lasa mihira eo dia taitatapaka hoe aty anaty birao. Fa ny zavatra hitako mampahery Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ambara aminao eto dia ho tsarovana ianao. Fa misy fahatsiarovana anankiroa.
ndray ho tsarovana amin'ny fahatezerana lehibe, ho aringana any amin'ny afobe, ho aringana any amin'ny fitomanina sy fikotrianifo mandrakizay. Ndray ho tsarovana ho amin'ny fitahiana lehibe, ho amin'ny fisandratana ho any an-danitra ratrizay, ho amin'ny fanandratan'Andriamanitra, ho amin'ny fahasoavana, ho amin'ny fahagagana, ho amin'ny fitahiana, ho amin'ny voninahitra lehibe. Raha tsara ny ataonao dia ho tsarovana amin'ny fahatsarany ianao, ary ho asandratr'Andriamanitra ianao amin'ny andro anankiray. Ho amenaran'Andriamanitra latabatra eo amason'ny fahavalonao ianao, hifaly ianao, hihira ianao, ho feno fitahiana ianao. Niezaka handalo indray mandeha taty. Za mantsy dia indray mandeha any mandalo amin'ny fiangonana izay andalovako. Ary farany betsaka dia indro. Miezaka mba handalo fanindrony dia androany zany. Fa manaraka tsy afaka satria za dia tia mba hampahery ny hafa ihany koa. Dia mivavaka hoe Andriamanitra mba roviana mandalo andray. Dia ny antso moa Pasteur Florent hoe frera, efa manana le anina efa ahoana mba le ambina soma, satria mbola misy ambiny 5. Dia andraso fa ho avy a. Dia mivavaka hoe Andriamanitra ho any aiza vola. Ozy ianao hoe nda manira anday mpanam-bola be. Nijoroko vavolombelona tamin'ny raharaha niaraka tamiko teo hoe za tsy mba manana tahirim-bola ao an-tranoko. Fa za mivavaka rehefa hisy fandriana eo amin'ny fiainako hoe Andriamanitra omeo ahy indray le niteneniko, omeo ahy. Dia tamin'ny maly ozy ny atsandraraha hoe nisy voromelala tonga tao, tondra fitahiana afahako manatitra an'le ambiny, fa afahako maly tsy nisy ny vola. Hitanao zany, raha manam-pandriana ianao anangana anao Andriamanitra, ahavitanao zavatra lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Hijeren'reto olon'Andriamanitra izay notsarovana tamin'ny fahatsarany ary notsarovana tamin'ny fahalahelo lehibe. Atao amin'ny Baiboly misy olona notsarovana fa naringana, novonoana, naringana ho any amin'ny afobe, ho amin'ny fahatezerana lehibe. Zany hoe io Andriamanitra io dia tsy miova amin'ny teniny izy. Tsika olombelona indraindray miovaova hoe zay ohatra mpivavaka ihany koa tsy mba omena seza ve zay tonga ao am-piangonana, tsy mba ho aramba impiara-mivavaka ve zay eo, tsy omeny dadanay sy mamanay sakafo ve zay satria zay nge ohatra mpivavaka e. Dia ny olona mety azonao fitahana hoe iny ange ka sery, iny anena ka friry, iny ane ka mivavaka e. Fa Andriamanitra tsy azo fitahana. Baiboly miteny manao hoe mamantatra ny vo sy ny fo Andriamanitra, mahalala ny fihetreretana. Mahalala ny fihetreretana ao anatinao hoe manahoana ny fihetreretanao, manahoana ny fanindrinao, manahoana ny fampona ataonao. Ianao tonga eto hoe tena manompo an'Andriamanitra ve ianao eto, tena mangeta etazy ve ianao eto, tena mitady azy ve ianao eto, sa amin'ny fombafomba fotsiny ihany. Ninona ataonao dia ho tsarovana ianao. Fa raha samy ho tsarovana ihany, miandrandrano ho tsarovana amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fanandratana lehibe, ho amin'ny fitahiana lehibe, ho amin'ny fifaliana lehibe rahatrizay. Zany ny tena atahorako. Be dia be ny zavatra mampatahotra eto ambonin'ny tany, fa ny tena atahorako dia zany hoe ho tsarovana ho any amin'ny